Batisa ranobea, batisa ranokely. Ny batisa ranokely hoy aho dia testamenta taloha. Ny batisa ranobe kosa dia ny testamenta vaovao. Nisy an'iny topika iny zay nataoko tao amin'ny page fa tsy profil dio lily fanosorana, de niteraka réaction marobe le izy. Efa izay foana moa no zavatra misy satria ny ankamaroan'ny olona dia miteny amin'ny alalan'ny saintom-pony fa tsy miteny amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra tonga nofo, maneho ny voninahitr'Andriamanitra tsotoa ny soratra masina eo amin'ny tenany sy eo amin'ny fiainam-panompony. De rehefa samy nandeha tamin'ny réaction ny olona de miteny amin'izay fihetseham-pony zay. Ao ireo miteny hoe vakio manontolo ny baiboly raha te afantatra ny amin'ny batisa ianao. Zany hoe tsy misy ifandraisany amin'ilay topika mihitsy ny zavatra lazainy. Ao indray ireo mifandrivotra amin'ny resaka ranobe sy ranokely, hoe ny tena batisa de tsy maintsy ranobe, de focaliser amin'izay fanehoana hevitra mifamatotra amin'izay resaka rano izay fotsiny zany no fihetseham-po hoentiny maneho ny fanambarana ny hevitry ny soratra masina selon ilay olona araka izay fihetseham-pony izay. Sy ny sisa be da be de tao moa ireo manaraby sy manaratsy efa mahazatra izany. Fa androany ahy zany dia izara amitsika tsotra be momba ny topika iny, sady nisy nangataka ihany koa ny fanazavana mifanandrifiny amin'izay hoe raha mety dia mba omeo fanazavana misimisy batisa ranokely testamenta taloha, batisa ranobe testamenta vaovao. Tiako ny manipika amitsika fa ity fizarana ity de tsy natao an'ny olona voahidy ao anatin'ny boîte de conserve, ao anaty enveloppe sy izay afaka ilazantsika azy. Ity nambara amin'izay de olona voafatotry ny religion, voafatotry ny dogme, voafatotry ny doctrine, voapetaky ny vy mamay zavatra ohatran'izany. Ny tenin'Andriamanitra no mapebaka ary be da be ny soratra masina manamafy an'izany ao anaty baiboly. Averiko tsara hoe ny tenin'Andriamanitra no fampibebahana. Rehefa mandre tenin'Andriamanitra ny olona anankiray dia iny tenin'Andriamanitra iny no miasa. Iny zany no vona fafy, nivoaka ny mpamafy namafy, nisy ny voafafy teny amin'ny tany tsara, nisy ny voafafy teny amin'ny sy ny sisa be da be. Dia rehefa voafafy ny tenin'Andriamanitra dia latsapaka ny amponin'ny olona, dia iny no tonga vo mampibebaka olona anankiray. Ity resaka batisa hoe testamenta taloha, ranokely sy testamenta vaovao ity, ranobe, dia mifampitohy indrindra amin'izay fanambarako ny amin'ny hoe tenin'Andriamanitra izay. Ny code biblika, soratra masina, ny tenin'Andriamanitra dia midika rano ihany koa, izay izy amidika teny. Tany amin'ny testamenta taloha ny olombelona dia nampibebahana tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay nomena tamin'ny alalan'ny lalàna. Alleluia. Dia nodidina hoe ireto no tsy azonao atao, ireto no azonao ekena ahafahanao manadio ny tenanao. Dia mandeha amin'izay ny aza mangalatra, aza mamono olona, aza mijangajanga, aza sy ny sisa be da be. Tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, fa ny anao rehetra, ny herinao rehetra. Tamin'ny alalan'izay tenin'Andriamanitra miendrika alalana izay no fampibebahana ny olona. Aty amin'ny testamenta vaovao nefa dia manamafy ny soratra masina fa tsy misy nofo hamarinina amin'ny asan'ny lalàna. Zany hoe tonga amin'ny fibebahana ny olona fa kosa tsy afaka hamarinina amin'izay tenin'Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny lalàna izay. Aro tsara le détail.
lay tenin'Andriamanitra dia nampiasain'Andriamanitra tsotoa tamin'ny alalan'ny lalàna mandidy sy mandrary, fa tsy afaka hamarinina amin'ny alalan'izay fiasan'ny tenin'Andriamanitra izay. Asan'ny lalàna, lay lalàna miasa, lay tenin'Andriamanitra miasa araka ny lalàna, tsy afaka marinina amin'izay ny olona. Dikan'izay dia ny tenin'Andriamanitra izay nampibebaka ny olona tany amin'ny testamenta taloha dia izay lay endrika batisa. Ny batisa rehetrantsika eto dia batisa ny fibebahana. Ny tenin'Andriamanitra ho eo no mampibebaka. Batisa ny fibebahana no resantsika eto, atsika tsy miresaka ny batisa ny fanahy masina sy ny batisa ny afo. Aty amin'ny testamenta vaovao kosa, ny tenin'Andriamanitra izay nampibebahana ny olona dia tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Eo lay tanteraka, eo lay fahatanterahana. Kristy ny farany lalàna. Zany hoe lay fampibebahana tamin'ny alalan'ny lalàna tsy nahatanteraka tany amin'ny testamenta taloha, dia Andriamanitra tena mihitsy no nidina tamin'ny alalan'ny soratra masina. Ary ny teny tonga nofo nidina tamintsika, hitanay ny voninahitra mendraka zanaka lay tokana. Dia io tenin'Andriamanitra tafidina endrika nofo Jesosy Kristy io no mampibebaka indray, batisa Romanina 9, mampiditra antsika any amin'ny fahatanterahana. Aoka iroso ho any amin'ny tanteraka isika hoy ny soratra masina. Izay no midika fa ny batisa ny fibebahana ty amin'ny testamenta vaovao, Jesosy Kristy dia lay rano be, satria lay rano dia tsy lay portion, tsy lay rano kely, tsy nahatanteraka tany amin'ny testamenta taloha, fa miresaka zany ny soratra masina, Jesosy Kristy rano be tena manadio anao amin'ny fahafenony mihitsy aty amin'ny testamenta vaovao. Dia mitsofoka amin'izay ny karazan-tsoratra masina be da be araka ny herin'ny filazaony tsara, izay mino sy atao batisa no vonjena, izay tsy mety mino kosa no ho elohina amin'ny alalan'ny tombo-kase anarana Jesosy Kristy. Io rano be fahafenona, plénitude io, tenin'Andriamanitra, grâce fahasoavana averiko indray ary tsindriko hatrany, anarana Jesosy Kristy, io lay batisa rano be, perfection, mampibebaka ny olona ary mampiditra ny mpino ihany koa izay mino any amin'ny lalam-pamonjena, varavarana misokatra amin'ny salut. Zay ny mahasamy hafa n'ilay hoe batisa rano kely sy rano be. Eto zany dia tsy miresaka quantité rano, métaphore le izy, hoe rano be, rano kely, tsy maintsy goutte d'eau na tsy maintsy basine na rano mandeha sy ny sisa rehetrarehetra, à côté daholo zany, fa miresaka n'ilay asan'ny lalàna tsy nahatanteraka sy Jesosy Kristy plénitude ny famonjena, rano be, tenin'Andriamanitra aty amin'ny testamenta vaovao. Zay no fanazavana tsotra ny amin'ny iny topika nozaraiko teto iny hoe batisa rano kely testamenta taloha, batisa rano be testamenta vaovao. Vakiko amintsika ity petera voalohany toko fahatelo ity, manomboka amin'ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy, saintsaino tsakotsakoy. Fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha no niotako sy niotanao amin'ny maharasy adamika atsika, ny marina hamonjy ny tsy marina, mba hitondra atsika ho amin'Andriamanitra, ka novonoiny tamin'ny nofo fa novelomina tamin'ny fanahy 9:20, izay nandehanany sy nitorian'ny tenin'Andriamanitra io lay manao batisa tamin'ireo fanahy tao an-trano maizina izay voahidy ao amin'ny ota rehetra, voahidy ihany koa ao amin'ny séjour de mort, métaphore zay lay endrika fitomanina sy fikitroanify. Io zany lay ota mendrika fitomanina sy fikitroanify ary afaka tanteraka ara-baky teny ihany koa izany. Zay le Jesosy Kristy nidina tany amin'ny fiainany tsy hita. 20 dia izay tsy nanaiky fa iny fony andro ny faharipon'Andriamanitra tamin'ny andro Noa, raha mbola namboarina ny sambo fiara izay nidiran'ny olona vitsy
dia izy valy mialaka ka dia namonjena azy ny rano izay namonjy anareo koa ankehitriny dia ny batisa izay tena nio tandindona io tsy ny fanesorana ny fahalotony nofa nefa fa ny fitadiavana ny fieritreretana tsara eo anatrehan'Andriamanitra amin'iny itsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty izay eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra fa lasa ho any an-danitra izy ka efa nampanekena azy ny anjely sy ny fahafatesana ary ny hery. Amen. Tsakotsakoia izay Petera voalohany atoko fatero novakiko koa nanomboka teo amin'ny 9:7 zay fa misy zavatra intéressant be mihitsy ao anatin'izay soratra masina izay ahafahanao mandranto ny fiasan'ny herin'ny filazantsara nandevina niotako sy niotanao hatrany amin'ny fiaina-tsy hita ary ilay voninahitra nananganana fananganana ny mpino anankiray ny tenantsika mety maty ho eo amin'ny fisandratana endrika fitoerana eo any tanakavanan'Andriamanitra tsy tony. Zay no azoko nozaraina. Ianao Jesosy.